telopolo ny mpanao baolina anaovana trano ve fa reto vahoaka manetsy ny vonoana nanaovana ny tambariny tantsaha dia mba ahoana moa zany fa tsy manaiky azany zay a fa ny tanina ihany ny averina tsy manaiky zay tsy manaiky mihitsy zay rangafa efa empolo taona lasa zany nambolen'ny olona tety io ny taninay ketanay tamin'ny rivala bery tambery afaka akaiky mipody krismasy tsy misy teo fa de reraka fotony zay tsy nisy ariary tsy nisy arro raha riary ny olona mahitahita mihinana fa tsy zay modele maty re olona santionany tamin'ny faneho-kevitra ireo tantsamby velona amin'ny tanimbary ety laniera ireo toy izao mantsy ny zava-misy eto amin'ny tanimbary laniera amin'izao nototorana tanymena ny tanimbary efa misy bainga voavadika vao hitsakitsaka ny mahaolona hoy ireo tantsaha satria toeram-pivelomana no totofana tanymena tsy nisy fampiarana nanao fitokonana ho fitakinany ampitsarana ny fanotofana moa ireo mponina androany na dia efa ao anatin'ny fanetsana aza ireo tantsaha dia nopotena ny volon'izy ireo ataoko mpisoroka ohatry zao fotony vela zavatry ny tantsaha nefany a tambary daolina ty ny totofany ty inona zany no hoanindra olona tokantrano vovalo alina maheriny zany mamboly aty dia inona no hoanindra olona reo zany nefany a ampirisehana le tantsaha-mboly zay tsy manaiky zay ny tambariny no miverina efa olona mpamboly eo amin'ny valo alina no mivelona amin'ity tambary ny laniera ity velo ranon'ny filoham-pirenena ilay fahaleovantena ara-tsakafo ho an'ny mponina kanefa ny zao no misy a mitambary iveloman'ny tantsaha indray a mitotofana ito mivelomanay namelomany ray aman-dreny be anay efa atsamy dada be anay sy bebe anay no namboly teto namelomana anay zao nefa mbola eo ihany koa zay mbola mamboly eto a mangataka zay mba amerenana anay a ny taninay a dia aoka mba atsahatra lay famitofana an'ilay tany a ty governorany faritra Analamanga ny tompon'antoka amin'izany tetika asa tsy ny fanarahana tamin'ny fokon'olona fa kompisoroka fotsiny ny fanotofana ho hiatrany ireo mponina efa nangataka fionana tamin'ny ihany koa ireo fokon'olona ireo saingy tsy noraisina hatramin'izao zany hoe raha tena maro efa nanao dinga rehetrarehetra izany fa tsisy miaino zay ngamba maro 12 metatra miarany arabe no nolazaina tamin'ireo fokon'olona fa hototofana noho ny fanamboarana ny lalana ho Gatovoa dia efa manodidina ny 70 hektara no efa voatototra saingy mbola mitohitsy mijanona ny fanotofana andrasana ny toingy tsy mamaika ny rosoana amin'ny fifidianana olona fa ny fitadiavana vahaolana amahana ny olany delestazy sy ny fahasahitrana ny vahoaka malagasy ary ihany koa ny firosoana makany amin'ny demokrasia no tokony ho lahara-pamiana ho ataon'ny fanjakana ho nambara ny Alay Andriamseza androany fandanimbola mpanjakana fotsiny ho izy fa tsy hita zay tena asany raha ny zava-misy no jerena rehetra efa mikorotana tanteraka ny raharam-pirenena rehetra mihitsy amin'ny akolafony zay hodinina dia tsisy raharam-pirenena mandeha amin'izay tokony misy tsony dia hitanareo amintsika amin'ny teny zao fa verina koa ny fatapahany rano verina koa ny fatapahany-jiro izany hoe mbola mandeha daholo ny korotana rehetra ao anatin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ny boiny etsy andaniny efa irahantsika tsy izy eliony sy vodany ny volamena ohatry zany ihany koa dikan'izany inona moa zany ny zavatra mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana tsy misy ka izany rehetrarehetra zany dia mampiseho fa zany resaka fifidianana zany efa tsy mivaky loha amin'izany malagasy za aloha raha za manokana tsy hitako zay ilainan'le antemerandolony raha andokandokany filoham-pirenena fotsiny efa ampy reo amin'ny député reo ho ampiana olona atao ina mandany volam-panjakana fotsiny ary rehefa nahenana izy reo ohatra mitovy ihany ny zavatra ataony tsisy zavatra niova atao zay zany le mahatonga amin'ny teny hoe reo olo zany lolo zany dia olona manana traikefa mana-pahaizana ary tokony tia tanindrazana no tonga amin'izany sy mitondra sy ao anatin'izany mba afaka manarana sy tsy vitany any amin'ny antenimera-pirenena zay ny ilana an'ireo olona reo afaka mampaneno laklosy rehefa misy raha-pirenena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary afaka miteniny ankizy rehefa misy ankizy miady io moa amin'ny fitendrazantsika hoe tany misy olobe tsy miady zaza zay ny tokony ho asany araky nambarany Alay Andriamseza hatrany dia efa tsy misy mandeha araky ny tokony ho izy intsony ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny hetsekilana nefa dia tsy ekeny ny siny fiaraha-mitantana izay kononkonony ireo mpanao politika sasany revolution ho izy notakiany firenena amin'izao
marina efa elaela zay nitako ny fihetsiky nympanohatra fa angamby efa manao fiveriny agny hoe rehefa tsy voala ihany de aloha miara-miasa aminy zay angamba no any ambadibadika any sa tsy anisan'izany aloha amitsika miteny zao any ambadika any zay ary ny fivorina sy ny zavatra ohaty efa mandeha am'izany daholo ifampiresaka amin'ny fanjakany zay ifandinika amin'ny fanjakany fandinika an'inona inona no rahapirenena ho vitanao am'izao fotoana zao ho inona no areninao am'izao raha miditra ao anao de afaka pitsy de vitany autoroute makany Tomasina 250 kilometre aza manofy raha tonga ao anao raha pitsy de mandeha ny jiro sy rano aza manofy dikan'izany mila miveritreretana mila fandinihana sy mila adihevitra lalindalina tokokoa noho izany ny rahapirenena am'izao fotoana zao fa raha ohatra fotsiny hoe aloha mba isosy indray lo ohatra mijaly loatra nanao fanoherana elaela zay de tsara tsodrano tompoko de mandehana de eo anao hitany vahoaka eo tsika mifankahita am'izay fa za matsapa mihitsy hoe mila mifandinihana lalindalina noho zany ny rahapirenena fa raha zany prime ministre zany fotsiny nosoloana na raha-pitso na raha afaka pitso tsisy miracle atsony ao raha zavatra misy amin'ny firenena am'izao fotoana zao efa lalina loatra le lavaka vitany teo aloha tsisy zavatra vita atsony ao zay ny zava-misy miankina amin'ny finiavana politika hoy nambarany Alain Ndremiseza ny sy ny fampandrosoana eto Madagasikara ary azo ny mpitondra ankehitriny atao tsara izany saingy kely ny finoany raha ny fitondrana amin'izao no iroso amin'izany. Tanimboly amina hektara maro etsy amin'ny komina Ambatolampy Tsimahafotsy no tafiditra ao anatin'ny fanitaran-dalana tetika Saharivo. Omaly no nahazo fampandrenesana avy amin'ny vokotany ireo olona izay manana tanimboly voakasiky ny tetikasa. Araka ny fanazavana noentin'izy ireo dia tsy mazava ny fanototofana ny tany izay kasain'ny fanjakana tao ary mana ihany fisiany mafia ao ambadika izay fanototofana ny tany izay ireto farany izay mody saromana amin'ny hoe tetikasa-panjakana. Araka ny fanazavana mantsy dia manjaka ny ady tany eny amin'ny komina Ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy. Velomanay io tsy omenay ary fantatray le izy fa misy manaratra projet satria herinandro talohany io nisy no tonga tety de tenenay fa inona nataonay te hoe misy mivarotra ty ozy izy de iza no mivarotra anareo am'ty de ty olona ty ozy izy de namea juridika anay de io le randrendra salahatra Evariste ty ozy izy no namea juridika anay de amidy ony ty tsy amidy io fa toeram-pambolena coopérative mamelona amin'ny tatsay eto Madagasikara resaka légume fa rehefa lafa tambary efa totofana légume ndray zany tsisy loka koa zany de ny tatsa zany ho aiza de fa fantatray zany fa eto Ambatolampy Tsimahafotsy 20 isanjaton'ny tribonaly de ady tany amin'ny alalandreo mpanery ireo de fa mailo de niteneniko momera hoe zay tompoko tsy manaiky an'io fa ho avy andrano ny CNV amin'ny sivy iresaka aminay de fa teneninay aloha fa tsy manaiky zay na ny tanimbary na ny tanina légume de zao moa zareo tsy tonga iny ngamera miteny hoe aloha ny andro 3 andro na 4 andro fa ho avy afisany maraina teo to de fa zandary mantonga zay le izy ka zay zany manafatra amin'ny président de république fatatrao ve zao satria mifangaro amin'ny projet présidentiel mifangalarana tany ataon'ny mafia fangalatany ary io tsy mpanereto aminay ihany io fa misy mercenaire ampiasainy zareo avy eo atoerana misy mercenaire ampiasainy zareo avy any ivelany zany hoe mipatambazotra le izy angalatra ny tany tatsa. Tokantrano maro araka izany no very asa fivelomana raha toka iroso amin'ny fanototofana ny tany ny fanjakana ary vao maika tombony tsy anasa sy ny tsy fandripalemana raha nambarany retom-ponina izay voakasiky ny tetikasa laky arivo ireto. Ty resahany ty zao le hoe laky arivo fa ny tena manahirana ny vahoaka zany de zao aloha ny voalohany hoe le izy traceny zareo tsikelikely ary miova foana le plan alainy tsikelikely le olona ty fotsiny eto io zao misy le légende am'le zany misy anankiroa le hoe zone expropriée sy zone touchée de alainy zao aloha zany am'le zone expropriée nefa amin'ny fahafantaranay azy inona ny dika le zone touchée dika zay zany concerné tafiditra daholo zany reo vahoaka hitanareo rehetra reo tafiditra daholo mbola misy am'reo mbola misy hafa tsy tonga eto tafiditra ao anatin'io ka izao aiza zay faran'le vahoaka anay aiza ny faranay tantsa daholo ny eto misy asa miforona ho an'le vahoaka vera ohatra ny fivelomana io isan'andro no alaina aminy de misy asa miforona ho anazy ve ao arinan'io tsy misy vary volentsony zao ary ny tsy fandripahalemana efa manao ny atoany noho ny tsy fisin'ny asa ty ambanivohitra ny vokatra ndraindray efa miaratsy noho ny toetrandro
dia zao indray ny kely ananan'la vahoaka vao mialana aminy nandeha tsy kelikely io a efa zay le teneko zay mitatra foana le izy a dia tsy fantatra intsony hoe mety hatraizany efa rano io zavatra io ary ny ahany rehetrarehetra zany dia hoe misy fiafenana amin'ny fangalaran-tany ilay zavatra atao ety Ambatolampy tsy mahafotsy efa firy amanjato ny hektara zany no lanina ety Ambatolampy tsy mahafotsy a projet présidentiel mba mety ve zany ho aiza daholo zany le vahoaka zay mampiasa an'ireo amanjato ny hektara reo